oentin'ny fitsiriritana sy ny filankarenana ny fitiavam-bola ho aiza mosika io. Faritafaraka aminao indrery namako ary miarabanao anio. Hiaraka ao anatin'ny fijerenana ny atao hoe voka-dratsy ny fitsiritana sy ny fitiavan-karenana ny fitiavam-bola isika dia andao sy amindray lesona. Asaiko ianao. Misy tantara maromaro ao amin'ny soratra masina. Tantara izay ilaza amintsika ny voka-dratsy ateraka io fitsiritana sy fitiavam-bola, fitiavan-karena io. Ataontsika hoe omena anao zany ny toko sy andininy afaka mijery ianao. Fa ho fitiantsika daholo ireo tantara dia angalantsika lesona ao anatin'izay. Ny mpanjaka voalohany toko faha 120 andininy fa voalohany ka hatramin'ny faha 720 dia miresaka momba ny Ahaba. Inona no nataony Ahaba? Nitsiriritra ny tamim-boaloboky Nabota izy. Ahaba moa fantatsika fa mpanjaka ary Nabota dia olon'ny firenena, olom-pirenena tsotra izay nanana tany nampitsiriritra ny Ahaba. Nataony Ahaba izay ny fomba ahazoana azy io tamin'ny alalan'ny Jezebela vadiny izay nanoro hevin-dratsy azy hatrany amin'ny famononan'ny Nabota ary dia azony izay. Fa rehefa avy eo nivaly taminy ny vokatra izay fitsiritany sy ny fangalany tanin'olona tsy ara-drariny izay ary mafy ny valin'izay ny afaritra ty amin'ny fitotonganan'ny fanjakana sy ny fahafatesany ny antenany, ny ankohonany sy ny vadiny ihany koa izany rehetrarehetra izany. Izay zany tantara anankiray. Mbola ampitsika izy mpanjaka faharoa toko faha 5 indray andininy fa 520 ka hatramin'ny faha 720. Amin'ity tantara ity indray kosa mpanompon'Andriamanitra ny resaka eto. Ary ity Gehazy ity dia niofana handimby an'i Elisa mpaminany. Fa inona no nataony? Rehefa avy niteniny Elisa mpaminany zany, rehefa avy nasitrana ny namana boka tamin'izay fotoana dia hoe tsy mandray fanomezana ninon'inona izahay fa satria tsy asa nataon'ny tananay io fa Jehovah no nanao azy. Dia inona no nataony Gehazy? Nahita an'ilay fanomezana izy. Ary eo foana ange ny olantsika amin'ny fiainana. Misy zavatra mampitsiriritra be dehibe amin'ny fiainana. Nahita Gehazy. Rehefa nijery an'ilay fanomezana izy nahita dia nitsiriritra, nanao hevitra ambadika. Tsy nataony teo mason'ny Elisa mpaminany tompony fa lasa nandeha moramora izy. Ary dia nitomoro ny akaiky tany ilay namana izay avy nisitranina ary ataony fa tsy fantatry Elisa ny zavaniseho dia namorona zavaniseho tany izy mba entina maka an'ilay fanomezana ho an'ny tenany. Izay ilay vokatry ny fitsiritana. Inona ny afaran'ny tantara hoy ianao? Voalazan'ny soratra masina nefa nifindra tamin'ny Gehazy indray ilay abokana izay tamin'ny namana teo aloha. Voka-dratsy izay anankiroa izay ny hitantsika. Voka-dratsy foana ny vokatry ity fitsiritana sy fitiavan-karena, fitiavam-bola ity. Ny tantara fahatelo ao amin'ny Mateo toko faha 720 andininy faha 420 ka hatramin'ny faha 30. Asaiko ianao hamaky amin'ny fotoana mampety an'izay dia izao. Nisy tovolahy anankiray mpanan-karena izay nihevitena fa tena manaraka an'izay lazain'Andriamanitra rehetra, mitandrina ny didin'Andriamanitra. Kanefa rehefa tena nanontany an'i Kristy amin'izay mety ataony izy mba handovany fiainana mandrakizay, rehefa nivalian'i Kristy tsotra hoe amdio ny fanananao satria talohan'izay dia hoe efa mitandrina ny lalàna rehetra, efa tokony ho tanteraka izy zany. Dia Kristy nahita hoe amdio ny fanananao dia omeo ny malahelo dia hanana rakitra soa any an-danitra. Malahelo ilay tovolahy satria nanan-karena be izy, ataony ahoana ny fahafoizana an'ireo harembeny. Mety tsy ho fitsiritana no nahazo azy teto fa ilay fitiavan-karena, ilay fitiavam-bola, ilay fitiavana ny filanan'ny harena no namatotra azy. Ary mety ho tratran'izany ihany koa isika ao anatin'ny fanangonan-karena dia lasa tia harena. Ny tantara manaraka dia Mateo toko faha 420 andininy faha 420 ka hatramin'ny faha 520 manambara ny offre na ny tolotra nomeny Jodasy hoe menareo an'izao mba anoroko hamadihako an'ilay mpampianatra anay, ilay tompoko. Dia nety tokoa ilay fifandrarahana ary nanaiky ny mpisorony. Fantatrao fa sekely 30 ilay izy. Dia izany ny vokatry ny fitiavam-bola. Inona ny afaran'i Jodasy? Na tsiaro nenina mafy na nalahelo mafy ny amin'ny famadihana an'i Jesosy dia nananto tena no hevitra hitany, namono tena. Ary ratsy ny afaran'izany Jodasy zany.
satria tsy nisy fifonana nataony tamin'Andriamanitra fa tonga dia nanary ny tena no nataony. Ny anankiray farany dia ny asan'ny apôstôly 5:1 ka hatramin'ny 1:10 izay fantatsika amin'ny tantarany mpivady narasaina hanafina ampahany fa tsy hahafoy ny fananany rehetra atao eo an-tongotry ny apôstôly mba iarahan'ny fiangonana rehetra misitraka tamin'izany fotoana. Fantatrao fa nahazo ataontsika hoe voka-dratsy na sazy enjana tamin'izay fotoana izay dia ny fahafatesan'izy mivady maty avy hatrany. Dia rehefa mijery an'izany isika toa enjana be foana ny fitondran'Andriamanitra, tsia efa nisy fotoana nomen'Andriamanitra hibebahana tao anatin'izany rehetra izany, izay vao tonga tamin'izay ilay izy. Eto ampamitihana ary dia andao jerentsika ny torohevitra. Ny Matio 9:9 nisy ny torohevitra izay omen'Andriamanitra. Matio 9:9 dia ny 7:20. Asaiko ianao fa izay no vahaolana omen'Andriamanitra. Andao sika maka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 9:7 sy ny manaraka ny anaran'i Jesosy hoe: aza miary harena ho anareo etỳ an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manamon-trano sy mangalatra. Inona ny toyany amin'ny 20 fa miary harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, dia arak'izay hoe sady tsy misy mpangalatra manamon-trano na mangalatra, 1:20 fa izay toeran'ny harenao dia ho any koa ny fonao. Raha ny an-danitra no harena katsahantsika dia any ny fontsika, raha eto an-tany dia ho tavela eto. Izay no voalohany. Ary ny faharoa ao amin'ny Timoty 1:4, Timoty 1:4 dia ny 9:1 ka hatramin'ny manaraka eo zany. Izao no voalaza ny 9:1 amin'ny anaran'i Jesosy: fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra ao ambanin'ny fianinana. Fa tsy mitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala. Izay ny 9:7. Any 9:7 dia hoe: ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakapana sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandendika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Hoentin'ny fitsiritana sy ny filan-karena makaiza zany zasy ianao io, hoentiny makany amin'ny fahaverezana sy ny fahasimbana. Ndao hiala amin'izany, hivavaka isika. Tompo, potehan'ny filan-karena sy ny fitsiritana ny toe-tsainay ka mifona aminao zahay esory amin'izany, ary arovo mihitsy mba tsy ho tonga any amin'ny fahafonganana sy ny fahasimbana sy ny fahaverezana ary ny fahafatesana mandrakizay. Ianao hiaro an'ity namako ity, hiaro anay tsirairay avy, ombanay, hamindra fo aminay mba hialana tokoa zany ka hanangona harena ny an-danitra ny amin'ny tsy mety loha izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anirina izany. Amen.